sy tombavy fahalitaparaka amintsika ato amin'ny fandarana sehatra ifanakalozana hevitra eto amin'ny radio Antsiva amin'izao maraina izao antsika mpiantsehatra arapaina manokana itsika ihany koa izay manaraka ny ity fandarana ity dia tolorana ny firariantsy ny araba tompolasy tombovavy amin'izao maraina ny lakamisy fa 7 ny volana aprily taona 2024 sy 2025 izao onymprano misana ny lafiny teknika dia nasananao ary hiaraka aminay antsehatra eto amin'ny radio Antsiva araka ny dindinika ho ampitaitsika dia teboka izay omentsika amin'ny ity maraina ity dia ambolana vitsy zay no nisehony ny ady mangatsika eo amin'ny filoha sy ny prime ministre ny fikitiha ny prime ministre ny tombontsoa manokana andreo akaiky ny filoham-pirenena moa no fototry ny olana ao anatin'izay ary nanesika mafy ny manodidina ny filoham-pirenena na nanery mafy mihitsy aza ny hoe tokony andraisana fepetra fa tsy namana ity prime ministre ity ka tokony hoesorona amin'ity toerana maha prime ministre azy ity nitady lalana anesorana ny prime ministre ny any avoloha saingy tsy hafankofoka no ny antony roa voalohany ny fanenjehana ny fanetsehana antota taratasy izay tokony ho natao foana moa na hoesorona amin'ny toerana na tsy eo ny prime ministre dia ny mangarara sy ny tsaratantana no mitaky izany izany hoe tsy afa-mikofoka loatra ny any avoloha raha mikasika an'izay taratasy zay satria hanetsiketsika ny taratasy foana ny prime ministre mikasika an'ireo bois de rose sy ny sisa izay mahavoasaringotra ary indrindrindrindra ilay raharaha mahakasika an'ilay iverina fa hoe toa fianakaviana ihany nefa akaiky sady mpanolo-tsaina ny etsy avoloha izay manana n'ilay hotely lehibe ny vato eny dia efa noetiny gazety mpiseho isan'andro moa zay rehetrarehetra izay dia anisany santionany avokoa ireny rehetrarehetra ireny fa mbola betsaka ny ao anatiny ity toedraraha ity andrasana ihany koa ny fitsarana miainga any Singapour amin'ity volana aprily ity. Ny faharoa moa dia mbola tsy maintsy anao ny antsoina hoe fampiasam-bola ary ho tafa hifanaretsaka ny malety eny amin'ny parlement indrindra fa ny Tsimbazaza ho Ravony Francisca II ity zavatra hitranga ity zany hoe Ravony Francisca bis saingy ny mahasamihafa azy kely dia ny prime ministre tamin'izany no nanaparitaka vola be zany tao anatin'izay ary ho an'ireo solombavambahoaka satria tompony malety izao indray dia efa mety efa mitady lalana ny eny Tsimbazaza ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy misy ny fivoriana na mpanatsoana ireo solombavambahoaka hatramin'ny omaly mikasika ny hoe ahoana ny fomba atao ahafahana manaisotra ny prime ministre amin'izany toerana zany ny prime ministre moa etsekilany dia nanamafy hatrany fa eo amin'ny toerana izy tsy ala ny prime ministre fa ny lalam-panondrenana nametraka azy teo ary lalam-panondrenana ihany no manaisotra azy teo izany hoe voafatotry ny nataony avokoa zany aloha ny ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny andininy 450 ao amin'ny lalam-panondrenana dia ady hevitra lehibe tamin'ny fametrahana ny prime ministre hatramin'ny andro ny Cool Rosé ka hatramin'ny prime ministre Jean Ravelonarivo dia ady hevitra be ny fanitsakitsahana sy ny fandinganana ity lalam-panondrenana ity ny afara hatramin'ny hoe hoesorona amin'ny toerana filoham-pirenena motion de déchéance sy hoe fandravana ny antenne mera-pirenena aza tamin'izany fotoan'andro izany ny fiafarany ny raharaha ary ny motion de censure moa dia efa niainga teny amin'ny antenne mera-pirenena saingy ny marina dia ny hoe satria tombon'ny fahefana izy ireo ary afaka mibaiko ny ratsa-mangaika rehetra sy ny rafitra rehetra misy eto amin'ny firenena dia lasa natao hatramina hoe kilalao azony baikona mamoaka didim-pitondrana ny eny anivo ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana ka manakana izay rehetra natranga ny teny amin'ny antenne mera-pirenena dia lasa vazaha mody miady ve sa gasy mody miavana ireto solombavambahoaka sy ny mpitantana teto amin'ny firenena satria dia izy ireo ihany no mametraka an'izany dia rehefa aveo indray miara-mirona daholo indray dia aveo mifanongana dia rehefa aveo miaraka eny ihany izany hoe ny malagasy no mitao sangodim-panina ao anatiny ity raharaha ity dia miverina amin'izao fotoana izao zany ny raharaha indray ny hoe nambitamby solombavambahoaka anao motion de censure ho an'ny prime ministre rehefa tsy hitany lalana rehetrarehetra izay ho atao dia miaingany amin'izay indray ve ny ady hevitra amin'izao fotoana izao eny amin'ny antenne mera-pirenena satria nisy fivoriana teny hatramin'ny omaly ny karohana n'izany lalana izany ny antsoina ireo solombavambahoaka izay tratrantso tao anatin'ity fivoriana natao omaly ity dia anahoana tokoa izany rehetrarehetra izany
noho ny mety ho fandeha ny toetra rà eto amin'ny firenena ny loholony Madagasikara sady filoha lefitry ny anteny Merondoholona moa Rina Andriamandavy 7 dia nilaza fa tsy hanome hirika ho an'izaniza intsony ny fitondrana raha mbola hidina an-dalambe sy hanao fanehoan-kevitra ny mamafisy ny solombavambahoaka omaly indray zany Jean Nicolas Randrenasolo dia izany hoe fa tany demokratika sa tany inona ity dia atao inona no hatsangana ilaina ve le ACDDH na hoe miaro ny demokrasia sy ny son'olombelona sy ny sisa ilaina ve ny nananganana zany no mampiady fofatratra amin'izao fotoana izao kanefa ny atao hafa ny zavatra tenenina hafa zany hoe mpitary vato filambava ihany zao fitondrana misy ankehitriny izao dia mijoro ihany koa zany ry Sara Rabeasony amin'ny hoe nanoratra ho an'ny filoham-pirenena mihitsy fa dia mangataka ny fialany efa tonga amin'izany zany ny toetra rà aloha amin'izao fotoana izao hoe mangataka ny fialany ny docteur Jean-Louis Robinson koa efa nilaza fa tokony hitsahatra amin'ny asa ny filoham-pirenena fa hikarakara fifidianana melony fotoana dia fa mandetsy kelikely makany amin'ny hoe fitakina ny fialan'ny filoham-pirenena indray zany zao ny toetra rà eto amintsika ary raha ny teny nambaran'ny filoham-pirenena dia efa mandeha makany amin'ny hoe miteny tsy voahevitra intsony ny filoham-pirenena tahaka an'izay nahazo andreo filoham-pirenena teo aloha ny teny tsy voahevitra aorinan'izay misy resaka tany ady tany dia ny fiafarany tonga hatrany amin'ny hoe fidaraboan'ny fitondrana asa alohany amin'ny tindray mitoraka ve izany koa no hitranga sa ahoana no fandeha ny toetra rà fa miainga amin'ny zava-misy teto amin'ny firenena no iresantsika n'izany rehetrarehetra izany tsy voatery tsy maintsy hitovy aloha nefa ny zava-nisy teto dia nanamarina foana fa izay foana ny tranganisy teto hatrany amin'ny repoblika voalohany ka hatramin'izay repoblika fahatelo ry mirosotsika amin'ny repoblika faefatra dia mbola misy zany teny tsy voahevitra hatrany atao eto amin'ny firenena izany dia asa tokoa na anahoana izay